No tanteran'andro ny alarobia ny fametrahana ny vady fototry ny trano fivavahana ao amin'ny anteminy era-pirenena. Toerana natokana ho an'ireo solombavam-bahoaka sy mpiasa ao amin'ny anteminy era-pirenena mba iombonan'izy ireo anatin'ny vavaka ity efitrano heverina orina ity araka ny fanazavan'ny anteminy era-pirenena. Efa tamin'ny taona 2014 izy ity no efa nokasana apetraka fa izao vao tanteraka. Ny filohan'ny anteminy eran-dolona Kristina Razanamahasoa no nanan-kevitra nangana efitrano fivavahana ary izy ihany koa no nanome vola hanamboarana ity trano ity araka ny fanazavany amin'ny teminy era-pirenena hatrany. Solombavam-bahoaka maro no tonga nanatrika ny fametrahana izany vady fototra izany miaraka mitondra fiangonana sansantsansany. Tsy ho lafo loatra ny saram-pitanterana amin'ny lamasinina andrenivohitra izay kasan'ny fitondram-panjakana apetraka eto Antananarivo raha ny resaka natsitika ny sekretera-panjakana amin'ny sany tanàna vaovao sy ny trano fonenana. Mitovitovy amin'ny sarandalana amin'ny taksi be fitateram-bahoaka ihany izany raha ny fanazavan'ny Gérard Andriamanosoa nandritra ny fiaonany niaraka tamin'ireo mponina Antananarivo iresahana ny teleferika omaly talata. Mbola tsy fantatra aloha hatreto hoe raha oviana no hanomboka hiasa io lamasinina io sangy efa andalam-panamboarana azy ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Avaozana manaraka izany koa ireo tompom-piantsonan'ny fiara mba ahafahan'ny olom-pirenena mividy ny tapakila ho hiatrany Gérard Andriamanosoa manazava. Rehefa tafapetraka ny lamasinina andrenivohitra sy ny teleferika dia manantena ny fitondram-panjakana fa hena 400 ny fitohanan'ny fiara misy eto Antananarivo. Otokanana rahampitso alakamisy 9 Desambra nisy ranam-piaramanidina vaovao eny Ivato araka ny nambarany Thierry Deo, filohan'ny Tale Jeneralin'ny vondrona Meridiam. Nandritry ny fanaovantsiny ny fanavaozana ny fifanarahan'ny-piarahamiasa amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe. Anomboka rahampitso dia isokatra amin'ny fomba ofisialy ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny fandraisam-pitenenany. Efa hatramin'ny taona 2014 no efa vonona ny asa ny seranam-piaramanidina vaovao saingy nisy ny fanamboarana no takin'ny gouvernemanta namboarina tao amin'ny fifanarahana. Ny fifampiresana na fanananova ilay fifanarahana araka izany no antony na haela ny fanokafana sy ny fanokanana araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Marina fa hoe mandalo ihany mpitondra ny firenena saingy tsy natao ivarotana tanindrazana izany ho hatrany izy. Anisan'ny vaina atao anatin'ny fanarahana ny fampitomboana ny haba alohan'ny Ravinala aéroport amin'ny fitondram-panjakana malagasy izay mety hahatratra 3 hatramin'ny 4 tapitrisa euro. Na ena ihany koa hoy ny filoham-pirenena ny faharetan'ny fifanarahana.